Nivadika ho trano fandraisam-bahiny avokoa ny ankamaroany tran'olon-trotra eto Mahajanga amin'izao fotoam-pialan-tsasatra izao. Ireo trano voalaza ireo dia tsy nahazo alalana mazava anao izany asa izany akory avy amin'ny tompon'andraikitra misahana izany eto Mahajanga. Araka izany, maro amin'ireo trano fandraisam-bahiny ara-dalàna no maneho ny fitarainany amin'ny toe-javatra io. Mahatsiaro ho maty antoka izy ireo satria tsy manefa etra ara-dalàna ireny trano fandraisam-bahiny azo lazaina ho sandoka ireny. Maro tokoa zany ireo trano fandraisam-bahiny taraina zany hoe betsaka zany le trano fandraisam-bahiny zay tsy manara-dalàna zany hoe informel zany dia lasa miteraka zany fifanana tsy ara-dalàna manoloana n'ireny trano fandraisam-bahiny efa mandoa hetra ty amin'ny fanjakana. Ka manoloana an'izay zany efa nisy any moa zany tamin'ny heritaona ny opération izay niarahana tamin'ny office régional de tourisme Boeny sy ny direction régionale de tourisme, ary isy zany karazana hoe opération zany ho atao zany mahakasika an'izy ireny, zany hoe ho ampiana sy ampahafantarana an'izy ireny zany ny lalàna ny fe sy izay zavatra atao zany mba hahafahana zany mipetraka mba manana taratasy ara-dalàna aty amin'ny fanjakana, mba mandray anjara ihany koa izy ireny zany amin'ny fampandrosoana ihany koa zany tanànantsika sy ny fampandrosoana ny firenena. Ireo rehetra manao izany asa izany dia tokony akafazon-dalana ara-dalàna avy amin'ny tompon'andraikitra misahana izany mba hidirana eo amin'ny sehatra asa ara-dalàna eto amintsika. Miara-misalahy amin'izany ny sampandrara misahana ny etra eto Mahajanga sy ny sampandraram-paritra misahana ny fizahantany eto Boeny. Ny hoe atota taratasy mba ahafahana mitrandraka na hoe mi-exploiter ny atao hoe activité hôtelière na touristique dia misy tokoa satria izy ireo aty aminay no atao hoe activité réglementée zany dia tsy maintsy ananana alalana ny fanokafana ireo hôtely na ireo restaurant zay manao zay restaurant zay moa ny ambadika azo alalana any amin'ny office régional de tourisme, ary ihany koa mikasikasika ny trano zay ampiasaina raha ohatra moa izy orinasa dia ny statut sy ny amin'ny gérance rehetrarehetra raha ohatra ka misoratra amin'ny olona tsotra le izy dia ny mombamomba n'ilay olona tia hisoratra aminy. Ary mety ihany koa isy mety trano hofaina io na trano tsy hofaina dia tsara fantatra ihany koa mikasika ny trano io satria raha miresaka hôtely zany dia tsy maintsy misy resaka trano. Famaranana n'ilay ireo zavatra rehetrarehetra zao satria ny hetra ny resana dia misy hetra tandrify azy alohan'ny azahoana ny karatra zay manome alalana tanteraka rehefa avy eo ny fitrandrahana ny hôtely. Tokony hiditra amin'ny sehatra ara-dalàna avokoa ireo rehetra izay tsy tafiditra amin'izany mba hialana amin'ny korontana sy ny fampiarana lalàna mety iseho avy amin'ireo tompon'andraikitra eto amintsika. Atsoatsy ho isy ny fidinana tampoka ataon'ireo tompon'andraikitra misahana izany rehetra izany amin'ireo rehetra izay hita fa tsy manara-dalàna eto amintsika, ary ho ampiarina amin'ny avy hatrany ny lalàna amin'izay tsy fanaran-dalàna atao an'izay.